tsy mitany razana fifalianao andray miaraka aminao atao anatin'ity fandarana fantariny marina ity andririna feno asina miaraka aminao ary isorako manokana any amin'ny CTV izay mikarakara an'izao fandarana izao tsy mitany razana izay ny loha hevitra izay fampizarana amintsika amin'ity androany ity tenin'Andriamanitra avy hatrany no vakitsika eo amin'ny mpitory-teny toko fasivy dia ny andininy fahadimy sy ny fahaenina izay mivaky toy izao fa fantatry ny velona fahofaty izy fa ny maty kosa tsy mba mahalala na inona na inona ary tsy manana valim-potiantsony izy fa adino ny fahatsiarovana azy na ny fitiavany na ny fankahalany na ny fialonany dia samy efa levina ela sady tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'izay atao aty ambanin'ny masoandro izy. Ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe ny maty dia tsy manana anjara intsony mandrakizay amin'ny zavatra izay atao aty ambanin'ny masoandro fa adino ny fahatsiarovana azy izy ny tenin'Andriamanitra teo. Izany hoe ny olona maty zany dia tsy afaka mivezivezy tsy afaka miinteragira tsy afaka miaino tsy afaka mamaly vavaka na mitahy intsony ny olona izay ty ambanin'ny masoandro fa ozy izy hoe adino ny fahatsiarovana azy ary tsy afaka intsony izy manao na inona amin'izay zavatra atao ety ambanin'ny masoandro. Jesosy ihany koa dia tantara anankiray ao amin'ny Luka toko 4:20 ao dia tantaran'ny Lazarosy sy ilay mpanan-karena anankiray ratsy fanahy. Rehefa samy maty ireo anankiroa ireo dia Lazarosy nakany amin'ny fiainana mandrakizay teo atratrin'ny Abrahama fa ilay mpanan-karena anankiray kosa izay ratsy fanahy dia lasa tany amin'ny elo na tany amin'ny fahaverezana. Izany hoe na ny olona anankiray maty zany direct makany an-danitra na ny olona anankiray maty direct makany amin'ny elo. Ny olona izay manana an Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainany rehefa maty dia direct makany an-danitra fa ny olona izay tsy nino an Jesosy sy tsy manana an Jesosy ho tombo sy mpamonjy ny fiainany rehefa maty dia direct makany amin'ny elo. Dia ny dikan'izany rehetrarehetra zany dia hoe ny olona maty zany dia tsy afaka intsony mivezivezy tsy afaka intsony miinteragira na mifandray amin'ny olona izay ety ambonin'ny tany na ety ambanin'ny masoandro. Dia eto dia te hitodika manokana amintsika kristianina rehetrarehetra izay manaraka an'izao fandarana izao hoe tsy azon'ny kristianina tao zany raha araka n'ireo tenin'Andriamanitra ireo ny mifandray na mivavaka na mangatapitahiana na mangataka tsodrano na mangataka fiarovana amin'ny razana na ireo olona efa maty satria ny maty dia tsy afaka manao ininona intsony ety ambanin'ny masoandro raha araka n'ireo tenin'Andriamanitra ireo zany. Dia raha ohatra ka hoe mitany ny razana raha mitany razana tokon'ireo kamboty tokon'ireo olona le sahirana le mangataka eny amin'ny sisin-dalana le tsy manan-kelofana reny tokony tsinjovony zareo voalohany fa isika kristianina tsy tokony mino ary na tokony mangatapitahiana na mangataka tsodrano zava-misy matsy amin'izao andro iainantsika izao mbola be dia be ny kristianina zay rehefa maka fanadinana ny ankizy maka CPE maka BBC maka BAC sy ny fanadinana maro samihafa dia rehefa tsofina rano dia mbola miantso an'ireny olona efa maty mbola miantso ny razana mba hitsofana rano ny fanadinana ankizy sy ny fanadinana maro samihafa. Izany zavatra izany dia atao hoe fanompo-tsampy satria ny maty dia tsy afaka mitahy intsony ny maty tsy afaka hitsofana rano intsony fa Andriamanitra irery ihany Jesosy irery ihany no afaka mitahy sy afaka hitsofana rano ny olona izay mbola velona. Dia misy irany rejarasolon lehibe anankiray izay moa izay manao hoe gasikara ozy izy ny tany manan-karena indrindra raha tena mitahy tokoa ny razana ary marina indrindra izay. Dia misy fomba fiteny anankiray malagasy izay koa izay efa henontsika matetika hoe ho tahian'Andriamanitra sy ny razana. Izay zavatra izay dia tena diso satria ireo zavatra anankiroa ireo dia tsy afaka miaraka mihitsy Andriamanitra sy ny razana tsy afaka miaraka satria tompo anankiroa samihafa ireo. Andriamanitra dia Andriamanitra sary-piaro. Raha Jesosy ilay tena Andriamanitra marina no tononona amin'io Andriamanitra io dia tsy afaka miaraka ireo zavatra anankiroa ireo satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza ao amin'ny Exodus toko 20:15 milaza hoe aza miankoka eo anatrehany ozy izy ary aza manompo azy fa izao Andriamanitra ao dia Andriamanitra sary-piaro. Dia Jesosy tenany mihitsy koa dia milaza ao Mateo toko 4:4 hoe tsy misy olona mahay manompo tompo roa izy fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiany ny anankiray ho ombany ary ny anankiray hamavoiny ozy izy. Ka izany hoe ny Andriamanitra sy ny razana zany ny olona izay fomba fiteny izay zany dia fanompo-tsampy. Ny olona izay manambatra an'ireo zavatra anankiroa ireo zany dia mpanompo sampy satria
Andriamanitra sy ny razana zany zavatra anankiroa samihafa, tompo anankiroa samihafa, ary Jesosy dia milaza hoe tsy mahay manompo tompo anankiroa nareo izy fa ny anankiray ho tiany ary ny anankiray ho alany noho izany zavatra anankiroa samihafa ireo isika kristianina dia tsy tokony hoe sady manompo Andriamanitra manompo razana fa fanompo-tsampy no anaran'izany zavatra izany. Ny zavatra anankiray fahatelo ihany koa dia ny olona efa maty dia tsy afaka manana lalana antsika olombelona amin'Andriamanitra. Ny olona efa maty dia tsy afaka hoe mampifandray antsika na mivavaka ao antsika na mangatapitahiana ao antsika amin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Timoty voalohany toko 2:5 dia milaza hoe fa iray ihany ozy izy ny mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Jesosy Kristy. Jesosy Kristy ihany no afaka manalalana antsika amin'Andriamanitra sy ny olona. Ny olona efa maty zany dia tsy afaka mivavaka, tsy afaka manalalana, tsy afaka mampifandray an'Andriamanitra sy ny olombelona fa Jesosy Kristy ireny ihany. Jesosy Kristy moa sady ilay izy no Andriamanitra zanaka, Jesosy no mampifandray antsika ihany koa izy amin'ilay Andriamanitra ray. Izy ihany ilay médiateur izay afaka mampifandray antsika amin'Andriamanitra. Fa ny olona efa maty dia tsy afaka mampifandray antsika, tsy afaka mivavaka ao antsika, tsy afaka manelanelana antsika amin'Andriamanitra ny olona efa maty. Ka ety am-pamaranana zany dia mbola averiko hatrany hoe ny olona maty ny razana dia tsy mitaha ny razana. Jesosy irery ihany no mitaha. Jesosy ilay Andriamanitra tokana tena izy ihany ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, ary Jesosy ihany no Andriamanitra izay azo angataham-pitahiana ary tena mitaha Jesosy. Be dia be ny olona efa nitahiany Jesosy voasoratra ato anatin'ny Baiboly, manomboka any amin'ny Abrahama, Isaka, Jakoba, ireo olon'Andriamanitra rehetrarehetra ao anatin'ny Baiboly hatraty amin'ny testamenta vaovao dia be ny olona izay notahiany Jesosy, ary misy porofo mazava mihitsy ilay izy satria voasoratra ato anatin'ny Baiboly ilay izy ka Jesosy ihany no Andriamanitra mitaha. Izy irery ihany no Andriamanitra afaka angataham-pitahiana sy afaka hitsofana rano fa ny razana ny ankoatran'izay dia tsy afaka mitaha antsika. Izay ihany koa ny fandaharantsika tamin'ity androany ity akasitrana manokana ianao izay nanaraka hatramin'ny farany dia tahiany Jesosy daholo.